Voalohany miarabantsika mpiray tanindrazana tsy ankanavaka na aty ivelany Madagasikara izany na any an-tanindrazana. Natao manokana izao fandaharana nataontsika zao mba hiresadresantsika ireo zavatra tena iainan'ny vahoaka malagasy hatrizay ka hatramizao, zay tsy misy mpiresaka nefa de zavatra iainantsika. Mifamaofao ny toe-javatra misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Tsisy toerana zay tsy ahitantsika taraina amin'izao fotoana izao. Ahitantsika tsindry azo lena, tsy fanarahan-dalàna, ireo fampijaliana ny malagasy mpiray tanindrazana manerana ny nosy. Misy zavatra teboka telo lehibe no resahintsika eto androany, zay tsisy tsy mahafantatra ny malagasy rehetra fa tsy resahana izy io, indraindray lasa ny hoe sujet tabou ny firesahana azy. Zay miresaka azy mahazo tsiny, mahazo fanaratsiana, soketaina, nefa de zavatra misy izany zavatra izany, ary anisany rangory fototra ny tsy fandrosoana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Horesahintsika zay. Point voalohany horesahintsika de mahakasika ny fanjakana jadona zay misy amin'izao fotoana zay fampiresahintsika izao. Ny point faharoa, anehoantsika andreo tranga zay maneho fanavakavahana amin'izao fitondrana mijoro izao. Zay moa tsy tiantsika miresaka an'izay nefa zavatra misy. Fahatelo farany de ny resahintsika mahakasika an'ireo bebokotra hoy zao zay moa no tena nampiasaiko teo fa ny marimarina kokoa ireo manamboninahitra atsika, na officier généraux zany na officier supérieur, zay nolazaiko tsindriko hoe mpivarotra tanindrazana. Ireo zavatra telo reo misy amin'izao fotoana izao ary tsy tako afenina intsony. Raha miresaka an'izay zany aho tsisy resaka famakianady amin'izaniza, fa resahintsika mba hahafahana zany maka lesona, sintona lesona, mba hahafahany tsirairay koa mandinika ny zavatra tena misy marina eto amin'ny firenena nefa hodina tsy hita, tsy resahina ary tsy hitadiavana vahaolana. Vokany tsika rehetrarehetra zany samy mizaka an'izay ary lasa misy ny fanararotana. Maninona moa milaza za hoe efa tena fanjakana jadona, dictature no misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao? Io tsy azo lazalazaina na tongatonga ho azy, fa misy andisy maro ahafahana milaza an'izay. Fa maninona tsika tsy niresaka an'izay tamin'ny premier mandany président Rajoelina? Tsisy olona niresaka hoe dictateur io rangahy, satria ny olona rehetrarehetra nalalaka, ny olona rehetrarehetra nanome fitokisana azy taorinany fahalaniany tamin'ny 2018, ny andrandra any fanovana zay hoentiny, ny andrandra fampandrosoana, nefa ny hafarany tsisy hita. Tsisy afaka ilaza mihitsy tamin'ireny fotoana ireny fa dictateur any Rajoelina. Lamina ary natapitra mandat ara-dalàna izy, ary ndroso tamin'ny fifidianana na de nisy an'ireny tranga maro mahakasika ny nationalité ary fahalaniany amin'ny fomba zay tsy mahamary toerana azy amin'izao fotoana zay fampiresahantsika izao. Ny ahafahanao milaza zany fa tena tafiditra ao anatin'ny hoe fitondrana jadona atsika amin'izao fotoana izao
miateritsika ny olona mitaky ny zony sakanana raha iverenatsika ny famaritana natao hoe jadona zany. Ny jadona zany de misy indisy afana milaza fa hoe tena fa ao anatiny fanjakana jadona, fitondrana jadona isika am'izao fotoana izao, satria ny lalàna lasa tsy jaina intsony, zany hoe sarisariny ny fipetrahan'ny lalàna fa ny fanapakevitra rehetrarehetra na mety na tsy mety de avy amin'ny filoham-pirenena. Eo ihany koa ireo groupe zay fantatra mazava fa mandrafitra an'izao fitondrana zao. Misy andian'olona zay fa fantatra hoe reto no mitondra ny fitondrana ity, mitondra ny ty firenena ty miaraka amin'ny filoham-pirenena. Rehefa ny fitondrana zany mipetraka am'izay sary zay de fa mipetraka amin'ny mahajadona azy. Betsaka ny kazy ho resahintsika eo fa tiako ho fantatra fotsiny zay amin'ny voalohany misy eto Madagasikara ave ny hoe filoham-pirenena samirery no manao zay tiany ataony. Misy groupin'olona ave no mifehy ny fitondrana, mifehy ny toe-karena, mifehy ny politika, mifehy ny kolotsaina, mifehy ny fitantanana rehetra ao amin'ny firenena. Zany hoe tsy rafitra intsony no arahintsika, zany hoe tsisy lalana mazava zany. Ny constitution zany mipetraka eo fa tsy misy fanarahana an'izay. Zay zany de fa ahafahantsika milaza fa hoe tena anatin'ny fanjakana jadona atsika. De ireo groupin'olo reo de ny filoham-pirenena samirery sy ireo groupin'olo reo zany no manao zay ty ataondro amin'ny fanapahan-kevitra politika zay atao, fivarotana nosy, ny affectation, ny fandroana mpiasa-panjakana, fanagadrana mpanao politika, fanakatonana orinasa, fanamborana mpandraharaha. Zany hoe zany rehetra izany tsy ny fitsarana manao ny asany, zany hoe efa tsy misy intsony ny séparation des pouvoirs, hanika miverina am'ireo groupin'olo reo ny fandraisana fanapahan-kevitra eto amin'ny tany sy ny firenena. Zay mahatonga antsika milaza fa hoe tafiditra ao anatin'ny fitondrana jadona Madagasikara am'izao fotoana izao. Raha vao misy ny fitakiana zonao de fa latsaka ny baiko, zay le fanapahan-kevitra zay. Nefa zo fototra izany fidinana an-dalambe, zo fototra ny firesahanao, ny fitarainanao ny zavatra marary anao, satria tsy ohatra ny fitondrana fahampanjaka izy tika ny olona rehetrarehetra manana accès amin'ny mpanjaka. Na fara-paharatsiny ny premier ministre, fa filohan'ny repoblika izany tsy olo-olom-pona tafiona amin'ny filoham-pirenena. Ahoana no ahafahanao mitondra taraina raha ohatra ka tsy misy ny filazana amin'ny anao manjery, tsy misy ny fivorinana mikatotrano na ankalamanjana, tsy misy ny fahafahana zany miresaka na mivorivory. Zany rehetrarehetra zany de zo fototra nefa am'izao fotoana izao tsy azo. Inona koa no ahafahantsika mbola hanamarina fa tsy jadona zavatra iainantsika am'izao. Jadona io ny lanceur d'alerte gadraina farany teo Fernacelo tsy mahafantatra ny antony tsika gadraina. Farany teo taoriana ny fifidianana zay natao bentanana farany zay natao tany Adego. Hitatsika tsisy olona tsy nahafantatra eto amin'ny firenena fa Radovola Rakotobe dia nitondra olona niantso ny vahoakany Diego Soares haneo ny tsy fahafaliandreo tamin'iny taoriana ny proclamation, taoriana ny andrena zafady ny PDS zay tantanany tanàna ny Diego Soares.
fady ve, tsy ara-dalàna ve ny maneho hevitra raha ohatra ka misy zavatra zay heverinao fa manoentoy ny zonao. Inona ny setriny samborina izy. Mbola ho resahintsika izy rehefa avy eo fa tiako ho fantatra zany zay no atao hoe jadona, tsy afaka intsony ianao. Inona moa zany no atao? Ny olona zay mitaky miteny ny zavatra marina, mitaky ny zony, mitaky ny zavatra mangiry-firy azy samborinao. Nazo ny mpitandro filaminana natao ny fampiresaka aminy hoe manana fahazoan-dalana ve anao? Tsy manana anao de raha vao ny etsika ataonao fa maka autorisation fa afaka manao an'izay. Fa misy lesona teo ampitaina amitsika voaka malagasy hoe metsefa zay metsika eo zahay tsy manaraka lalàna zay misy eo fa tonga de misambotra zahay ary mampiditra violon mandefa any amin'ny fitsarana ary mampigadra. Zay no lesona mila apetraka avoaka malagasy ary ampidirina ao anatin'ny lohantsika fa zay metsika de samborina gadraina. Hitandro angambany ny provocation zay nataony serasera mada tamiko hoe raha mafy anao midina de jerevanao azy. Tsy mahay fa zany serasera mada zany dia page mpanoana fitondrana ary hitatsika reny zavatra nataony regny fa tena maneho provocation etraketraka tanteraka. Ka izay zavatra nolazaiko teo zay zany de zavatra iainantsika am'izao fotoana izao. Marary mieritreritra hoe nisy olona maty tamy 72, nisy olona maty tamy 91, nisy olona maty tamy 72, nisy olona maty tamy 2002, nisy olona maty tamy 2009. Vaingana igny angambany moramora no atadiavatsika azy niady zao filoham-pirenena hitatsika zao amy resaka hisiany fahalalana, fahafahana miteny, fahafahana midina andalambe raha ohatra ka ilaina izay rehefa misy zavatra takina. Maty nisany olona moa zany tsisy mahafantatra hoe firy exact fa ny antony zay fidinana, ny antony nahafaty an'ireo olona ireo de ho fitakina hisiany demokrasia eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy hitatsika zao am'izao fotoana izao ary raha ampitahaina ny zavatra niainana tam'izany mbola azo iainana raha oharina am'izao zavatra iainantsika am'izao fotoana izao. Inona koa no avy ny firenenantsika rehefa mandeha ilana izy? Ny olona rehetrarehetra zany efa manaiky an'izay jadona zay. Betsaka moa ny olona moa zany milaza hoe tsy tokony hanao video anao, ny olona miteny rehetrarehetra fa migadra. Zaho mieritreritra hoe tsy mety zay. Satria firenena iraha manana tia ny olona rehetrarehetra zany tokony afaka miteny, maneho hevitra ary mametraka pression tsika amin'ny fanjakana fa hoe tsy mety ny ataonareo ary zahay tsy maintsy miteny. Isorako an'ireo ray aman-dreny, be dehibe ray aman-dreny zay tokony efa misotro ronono. I sasany efa misotro ronono mbola mitsangana mitondra ny anjara birikindreo ho an'ny taranaka. Ny fitondrana zao mandalo ary tsy maintsy misy fiafarany. Fa ny sisa zany no mba ataotsika lesona mba tsy hiverena an'izao zavatra ohatran'izao. Satria miditra am'izao tsika zany mazava ho azy fa miemotra foana iafarany ny olona rehetrarehetra fa tafavoaka ny firenentsika ihany no tsy tafavoaka gisitra ary irahantsika mahalala sy mahita am'izao fotoana zay fampiresantsika. Betsaka ny olana zany iainantsika fa isan'izay tena mampimenomenona ny olona am'izao fotoana izao dia zay fanjakana jadona zay atao amin'ny pretendrazana izay. Zay hitatsika mijoro am'izao fotoana izao, zay maneho an'izay abibina izay ka tompona andraikitra voalohany amin'ny filoham-pirenena. Hitatsika taraina honorable Sofira Tsiraka amin'ny zavatra nanjoandreo. Ny olona samborinao, ny olona rehetrarehetra samborinao, ny olona rehetrarehetra ampitahorinao, ny olona rehetrarehetra zay miteny gadrainao. Mandram-poviana atsika hanaiky an'izay toe-javatra izay. Zay fantatra fa mamerina antsika any aoriana any.
zay nyteboka voalohany tiako ho fantatra zay, tiako ho fantatra atsika malagasy fa zao ny zavatra iainantsika, miraisahina atsika, miverena atsika, samy tsakotsako tsika hoe hanaiky an'izao mandram-poviana atsika, ho verezin-jo tsika amin'ity tanindrazantsika ty, everiko fa tsy mety zay. Zay nisan'ny olana goavana zany zay mila vahaitsika malaky zay, satria tsisy mahazo tombony raha ohatra ka ifanambisambotra eto ny rehetrarehetra. Efa rany mety mora hoy aho miditra amin'izay fanamboramborana zay, raha sanasian'ny vava zany miteraka désobéissance civile zao zavatra zao, miteraka rébellion zao zavatra izao. Reo olona reo ne zalahy manana nationalité, manana avion, fa tsika samitsika no tavela eo. Zay ve zavatra mila ho voletsika, atosika ho tonga am'izay ve ny vahoaka malagasy? Mampieritreritra zay ary tandremo firenena amin'ny firenena azy de misy lalàna mifehy azy, ary ny rehetrarehetra tokony ambanin'ny lalàna. Ary zay moa zany mampiditra antsika moa amin'ny point faharoa de ny fisian'ny fanavakavahana am'izao fitondrana mijoro zao. Lazaina fa tamin'ny fitondran'ny président Ravalomanana hoe manavakavaka, efa nisy io hatrizay, fa zay moa no antony zany voizitsika hoe président Ravalomanana mpanavakavaka, nefa am'izao mihoatra lavitra an'izay. Am'izao tsika miresaka zao, saika sehatra rehetrarehetra zany ahitantsika an'izay fanavakavahana zay eto Madagasikara. Fa tsika hitanisa kavitsivitsy, fa raha iresaka fanavakavahantsika na ho tonga ny maraina betsaka ny sehatra ahitana an'izay eto amintsika zay mbola tsy ahitana fanafana. Ary zay no zavatra mila iadivantsika rehetra, fa nisany antony lehibe miteraka femoratsika, miteraka tsy fandrosoan'ny firenena zay zavatra izay. Zay nahatonga hoe tokony hoe jerena ahoana ny fomba ahafahantsika mametraka firenena matanjaka lavitra an'izay fanavakavahana izay. Misy hitanao zay amin'ny sehatra arakasa, mahitanao amin'ny resaka finoana, mahitanao amin'ny resaka fitantanana na fanapahan-kevitra, ahitanao zay fanavakavahana zay. Indrindra fitondrana mijoro ty nametraka takaitra bevata makasika an'izay resaka fanavakavahana izay. Rehefa olondreo arovandreo, fa rehefa ny hafa dia ampiarana lalàna. Zay de fa maneho endrika fanavakavahana izay, satria tsy ampitovianao ny pretandrazana aminao. Tsika fa tsy ilaza ny fanavakavahana ara-poko. Misy mbola mieritreritra hoe zahay avy aty amin'ny morotsiraka no ambony, zahay amin'ny plateau no ambony, ianareo tanindrana, zahay amin'ny plateau. Nefa zay toetsaina zay toetsaina miverina fara ty, ary toetsaina ambany zay, n'olona rehetrarehetra mitovy, tsisy ambony tsisy ambany. Zay mbola ahitana an'izay Madagasikara. Tsika moa tsy ndeha hivalampatra am'izay, fa tiako tenenina fotsiny hoe tsy tokony hisy an'izany ntsony am'izao vanim-potoana zay misy antsika zao. Ny firenena mandroso rehetrarehetra fa niady am'izany ségrégation raciale zany, fa niady ny Afrika Atsimo jereo fa lasa am'izao, ny Amerikanina fa lasa, ny Britanika, ny firenena rehetrarehetra zany misy an'io, satria maha firenena ny firenena misy ny finoana samihafa, misy ny fiaviana samihafa, misy ny foko samihafa miara-mipetraka ao.
tsy maintsy misy izay tsy fitoviana izay. Kanefa kosa tsy manakana ny olona rehetrarehetra zany hiara-miaina zay mafirenena ny firenena. Fa zao fitondrana zao zany tsy mahay manavaka an'izay ary tsy niady an'izay fa ny toerana rehetrarehetra, ny sehatra rehetrarehetra de hitanao zay fanavakavahana izay. Zay no mampalahelo eto hoe mandram-pioviana zany firenenantsika haneho an'izay image ratsy zay. Aka ohatra vitsivitsy aho raisitsika miresaka politika aloha izy. Jereo zavatra nazo any présidente n'Assemblée nationale tamin'ny fotoan'andro Christine Razanamaso. Inona ny fahotany? Ampiantso an'ny malagasy fampiresaka nefa izy IRD miaraka amin'ny fanjakana mazava ho azy matoa nazo toerana présidente n'Assemblée nationale zany. Fa izay no nanesorandreo azy tsy ho solombavam-bahoaka ary natao ny fomba rehetrarehetra tsy halany azy ho solombavam-bahoaka satria nitaky ny marina, satria every ny fahavalo, satria tsy ray petsapetsa sy ray donakafo amindreo amin'ny famotehana n'ity firenena ty ny soriny. Izany tsy manaiky fa hoe ray mandreniny reniny ary manajy azy ny vahoaka malagasy rehetra solombavam-bahoaka tamin'izany fotoana izany hatram'izao. Fa de zay tsy hoe tsy mety aminao le toerana ohatra ny fanaondreo de hoe mena toerana hafa anao na ataotsika hoe apetraka amin'ny omena toerana ambassadrice ohatra natao ministra. Fa tsy zay nambanimbanina mihitsy ary nitsonitsoniavina zany ray aman-dreny zany. Eo jereo le fanavakavahana hoe tena nabaribarindreo zay zavatra zay fa tsisy miresaka. De eto tsika compareo amin'ny lalatina zao izy lasa lo olona ampitao reo olona reo de ny anankiray nalaimbaraka natao zay zavatra rehetrarehetra zao nampitahorona de ny anankiray omena voninahitra. Izany tsy nahalala dalany lalatina tamin'ny tany ty teto mifanenjika mifampitifitra amin'ny lalana love story mandainga aminay manjery mpanjakana nefa ministra ny serasera sy ny kolotsaina ary mpitondra tenin'ny présidence zany hoe mpitondra tenin'ny président de la république. Fa de mandainga aminay manjery mpanjakana izany tsy nahatsara an'izany hoe ty fidanitra anao ve mpitondra teny filoham-pirenena de mavita mandainga amin'ny télévision nationale, amin'ny radio nationale, tsy sorona io, tsy sazy io satria andreo ray petsapetsa zay zany le image asehonareo. Nafindra ministera hafa mba nomezana fahafampo azy olona tokony esorona saziana omena toerana hafa. Latsaka solombavam-bahoaka tsy lany manao zay teny atao de rehefa tsy lany omena toerana tsaratsara ny teo nefa fantatsika tsara fa zany lo olona izany mitaky fahendrena tsy taona ihany fa fahendrena olona matotra hendry de ny antsika olo adala no atao mialatsina amin'ny tena zay teny zay fa zay zava-misy. Jereonareo Christine Razanamaso lalatina mahazo grady amin'ny malgré ny adala ataon'ireo fa le anankiray tsy mahazo an'izay voninahitra zay tokony omena azy zay. Hitanareo am'izay iza lalatina abaribarindreo hoe ny anay lalatina ninonina zavatra mandalo tsy maintsy arovanay ary tsy maintsy omena toerana ambony. Sensible be le resaka fiaviana na resaka foko fa tsika eto miaina ao anatin'izay fanavakavahana izay mbola misy mahita foana am'izao hoe
zahay ny ambony ty ambany zahay ohatran'izao nefa tsika ray samy malagasy ra malagasy fa tsy taratasy ihany fa ra nefa tsika mbola mahita hoe ty ambony ty ambany reny toetsaina lozan'ny toetrandro. Ity zavatra mampiteraka resabe amin'izao fotoana izao, surtout ty resaka fifidianana be ny tanàna. Eran'ny Madagasikara tsy nisy fifidianana madio, tsy ala bato no nisy. Raha ala bato efa miaina amin'izany matetika tsika, fa fandravana fifidianana, famadipadiana voka-pifidianana. Ajanontsika ireo zavatra rehetrarehetra ireo fa raha tsika kany dego satria miresaka tsika an'izay tsy fampitoviana amin'ny malagasy zay, fametrahana an'izay fanavakavahana amin'ny samy malagasy zay. Tsisy tsy nahafantatra tsika ny fomba nanenjehana ny be ny tanàna ny dego zay lany amin'izao fotoana izao. Nanomboka tamin'ny députation izy fansakanana tsy afaka nilatsaka. Rehefa tsy nanaika hiara-dia amindreo. Na feno atota taratasy izy ahafahany milatsaky be ny tanàna izy mivoaka ny didim-pitsarana fa voasazy izy. Efa nitantarainy izy izay raha zay natonga azy nampiakatra. Mazava zany. Olona anankiray zay tiany vahoaka ao aminy, ray aman-dreny amin'ny tanàna misy azy, mitondra fanovana, mitondra fampandrosoana amin'ny tany zay misy azy, dia izy no tsy manaiky azy fanjakana foibe. Zay. Ninonina ny fanazavana atao eto dia procès politique io ary fanenjehana ara-politika no misy, fa tsy resaka fahadisoana. Nazavainy ny zavatra rehetrarehetra, angamba vola eo amin'ny 450 millions FMG no niteraka an'izay olana zay. Efa nazavainy izy tompony nanazava azy ary mazava amintsika rehetrarehetra. Fa ny sitomako ny saitsika zany zay zavatra ohatran'izay. Ahoana no amerizanao zoa ny vahoaka ny digo? 65% no nifidy azy, olona tsy nanao propagandy. Zany ve dia tsy ampy ahafahantsika fa hoe olona ekeny tanàna zay misy azy ny mametraka fitoniana kokoa dia ny fametrahana azy ho be ny tanàna eo, ary efa be ny tanàna le olona zany hatramin'izay. Ny province hafa moa zany hitantsika reny zavatra nandalo hoe terena zany. Fa ty ka anankiray ty mampametra-panontaniana ty, fa inona mahatonga an'izay? Mampatsiahy fotsiny aho satria zao toa raha nampitahany présidente l'Assemblée nationale Christine Razanamasoa sy loolona Lalatina Henriette. Misy dikany matoa zao nampitahany regny ka anankiray iny dia misy zavatra tiako avohitra aho hoe zay le fanavakavahana misy. Dia jereo amin'izay ty ka ty affaire tamin'ny 2017. Za tsy miteny hoe tsy mendrika izy, tsy tokony higadra na koa hanamarina azy, tsy zay ny tiako atongavana, fa tsika eto misy ka anankiray zany ho siteko eto. Raha affaire tamin'ny 2017 no fokarinareo amin'io be ny tanàna io, za mba manontany any mpitondra fanjakana amin'izao, ny fitsarana zay mijoro amin'izao, Bianco, Samifiny, za notany anareo. Adininareo mafamerany taninarivo tamin'ny 2020-2021 nisy vola 55 milliards FMG avy any amin'ny CNAPS zay nalainy commune, nendramin'ny commune Taninarivo zay be ny tanàna tamin'izany Andry Andriatsitoaina. Affaire nationale io. Efa naheno ve nareo hoe meran'ny Taninarivo natao enquête na tamin'ny Bianco na tamin'ny Samifiny? Moa ve io vola io nazavaina ny nakana azy? Efa naverina ve io vola io? Efa voaverina? Anjaratsika voaka malagasy mijery. Tsy naheno an'izany ho lasa polémique ao. Ny anankiray ary
efa nazavain'izy tompony ny nanaovana azy nampiasana azy 450 millions FMG samby be ny tanàna izy roa ny anankiray 55 milliards de ilaza inona zany ty fitondram-panjakana ty tsy manavakavaka anareo fa maninona ny anankiray malalaka ary mbola namena toerana ministre ny aménagement du territoire am'izao malgré ny corruption zay nataony olona fanetry be ny firenena amenareo toerana ambony am'ty tanindrazana raha manana ty nareo tsy mahita tsy manana contrainte mihitsy nareo ary tsy manana nenina mihitsy nareo fa hitanareo hoe normal io ho izy be ny tanàna ny Tananarivo ankehitriny hoe ny anay ny tanàna zay ataonay ny anay ny tanàna zay tokoa ny zavatra misy am'izao iza n'olona afaka handiso an'izay samy be ny tanàna reo fa ny anankiray miaraka amin'ny fitondrana ny anankiray naman'ny filoham-pirenena fa ny anankiray mialatsina mampiasa an'izay any amin'ny faritra amoron-tsiraka any makoa tsisy valeurany zany no zavatra itsarahan'olo an'izay zavatra ataonareo nefa samy diso reo raha ohatra ka zay ary mendrika ho tsaraina koa ny anankiray koa raha ohatra ka firenena tandalana firenena zay mandala ny fahamarinana hitsiny sy rariny zay zavatra lazaiko hoe misy fanavakavahana eto za tsy hiteny misy be ny tanàna migadra amin'ny 1 million 2 millions 5 ary betsaka manerana Madagasikara tamin'ny mandata aloha teo mandat vaovao ty andrasantsika koa amin'ny 1 million ndraiky 2 millions 5 ato 55 milliards tsisy nikitiky na volony ara tsisy nikitiky satria ino antony vazaha satria ino antony foko raiky aminareo azavaonareo aminay antoko raiky aminareo zay za contre an'izay fanavakavahana zay ary mila hainareo zay satria efa nitety firenena maro ny firenena mandroso tsy mijery karazana tsy mijery finoana anareo mieritreritra hoe premier ministre britannique un musulman bakeo un pakistanais firenena anglikana maro anisao satria ny olona mametraka ny culture de méritocratie zay miendrika ihany no amena toerana la aminareo Amérique États-Unis d'Amérique firenena farany matanjaka amin'ty tany teto na ara-toekarena zany na ara-tafika zany Obama no président andreo mainty hoditra avy ety Kenya ny findramonina any États-Unis satria efa tsy ao anatin'ny lohan'izy ireo zany fanavakavahana zany hoe zahay Sakalava zahay Betsileo zahay Merina zahay zao tsisy olo mieritreritra an'izany zao mahatonga atsika lasa firenena farany mahantra satria ny toetsaitsika mahantra fanavakavahana mahatonga ny constitution tsy ajaina constitution itsakitsahina mbola endrika fanavakavahana zany mifandraika satria misy décentralisation zany Tananarivo zany za milaza aminareo efa tsy resy zany efa mandroso resako eto Tananarivo ville école partout ny lalana tsara na amin'ny elakelatrano sy ny sisa zany Toliara ville zany famandroso fanatsarana angamba no atao Tamatave ohatran'izay Digo ohatran'izay Majunga ohatran'izay Fianarantsoa ohatran'izay fa ny faritra any amin'ny district sy ny commune manerana Madagasikara décentralisation tsisy anareo mieritreritra tsy fanavakavahana malagasy zany tsy anaovana anio avainareo le malagasy mahantra tara bado tsisy infrastructure amin'ny toerana misy azy tsy mahafantatra ny oaviny zay ampelatana ny mpitondra ny oaviny nefa
tsy ajaina ny constitution zany décentralisation zany no iorenany constitution-tsika tsisy fanajana ny fifidianana misy fa maninona hatretoa ny gouverneur na lehibe ny faritra mbola tsy fidina inona ny antony satria raha ohatra ka misy fifidianana gouverneur de tsy maintsy misy koa ny fandaniana budget mifanaraka am'izay rehefa avy eo ary tsy misy lanjany tsony ny ministre ny ministera tsy maintsy iena ny tetobola zay tantany ny ministera tsirairay fa andihany amin'ny faritra tsirairay eto Madagasikara ny vola maro zay apetrakintsika ministera io hoaniny na ataon'ireo groupe olombitsy zay mitsentsitra anerena Madagasikara mitsentsitra nireo volam-panjakana reo zay ne tsy anaovana an'io satria raha ohatra ka misy ny décentralisation mandroso Madagasikara nefa misy olona groupen'olona vitsy reo mivelona amin'ny fisiany zao centralisme à outrance centralisé any amin'ny fanjakana foibe ny vola rehetrarehetra zay tokony hampandrosoan'ny faritra tsirairay eto Madagasikara de lasa zay no fahasambarana zany hoe ny fijaliantsika malagasy mety am'ireo groupen'olona vitsy reo amin'ny fitantanana ny arenatsika ny fitantanana ny volatsika ny fitantanana rehetrarehetra eto amin'ny tany sy ny fanjakana ka inona mahatonga an'izay ary tsy ampanahy ary mbola manavaka koa zahay fa manambola zahay tafita avy alao ny sasany mihinany tsy fihinana zay mbola misy fifandraisana amin'ny resaka jadona ihany zay satria tsy rarahina reo lalàna velona eo tsy rarahina de samy mandeha samy mitady tsy misy inona moty politika mazava hoe ity fitondrahan'ny président Rajoelina tena ka zao no zavatra tena priorité ao ary zao ny résultat azotsika am'izao am'izao izy io izara vary amin'ny tanan-dehibe fotsiny province hitako nahazo de raha nestimena ny vary tokony ho azony Majunga ampidiriko eky aloha idirantsika amin'ny fivarotan-tanindrazana ataon'ireo begalona reo jeronareo tsara vary stock tampon satria tsisy politika mazava ny fanjakana am'izay fahavitantena ara-tsakafo zay amin'ny fanitarana an'ireo tany zay mety volena de mivelona amin'ny fanafarana vary stock tampon ny fanjakana de iza mahazo tompony amin'io mpamongady de iza mahazo tompony amin'io reo mpitondra satria par kilo par tonne misy kadony mpitondra de mivaoka malagasy no mihinana zay stock tampon zay ndraindray ne mampiteny mihitsy andrasatsika tokony mihinana an'io filoham-pirenena premier ministre ianareo zay mandray fanapa-kevitra reo de jerentsika hoe io ne zavatra mpinananareo nivoaka malagasy reo 60 taona no tonga mahajanga ao merci président izy gouverneur anay nefa raha atao kajikajy zany manana 1 kilo isaky ny tokatrano zany hoe andro ray fotsiny tapakandro lany zay vary zay de merci président tapitra fa nahazotsika anjarany Majunga fanambanina fanalikana ny malagasy zay ngambany mety mavesabesa zay teny zay fa zay no mahalaza azy satria fa tafiditra anaty fantrana atsika ka manoloana andreo zavatra rehetra zay tany saiko reo zany iza ny tokony anteratsika iza ny tokony iazakazahatsika ny eveka fananao ny fanambarany ireo ray mandreny mampanahy fananao zay vitany ireo ONG maro isan-karazany fananao zay nazony natao izary mpanao politika zay mpanohitra fa manao misy manamora hoe nareo mitabataba fotsiny tsy mitabataba fotsiny fa hitatsika zavatra henantsika am'izao sarotra fa nefa na izany atsika tsy miverindalana izary zay no antopisiany rehetrarehetra balizy
ny ray aman-dreny ara-panahy, ny mpanao politika, ireo association maro isan-karazany, fiarahamonim-pirenena, balizy ireo. Iza koa dia nitafika mpitandro filaminana. Balizy io rehefa hitany fa mialalala ny firenena. Nefa ny mampalahelo amizao manipulena nitafika, manipulena mpitandro filamina, manipulena azafady amin'ny tombotsoa ny olombitsy izay nilazaintsika teo, mametraka an'izay jadona zay amizao. Vola am-pelantanana, ny fanapahan-kevitra rehetra am-pelantanana, na politika io na ekonomika io na resaka administration, zay mahazo baiko tsy manao, na mpitsara io na mpitandro filaminana io, affectation disciplinaire. Betsaka no efa hitantsika satria tsisy olona mijoro mandeha baiko fisamborana olona, na de fantatra fa hoe anatin'ny ara-dalàna le olo, tsisy fampitandremana fa tonga de mandray baiko satria baiko. Zay no mahatonga amin'ny resaka hoe misy am'ireo izay manamboninahitra ambony na généraux na officier supérieur mivarotra tanindrazana. Mety gaga nareo ina ny anton'izay satria fa tsy mipetraka amin'ny mahatafika nitafika. Ny devizindreo de mazava hoe tanindrazana lalàna. Moa vevoarondreo tanindrazana. Fantanino apetrako zay ho antsika malagasy rehetra, voaro ve ny tanindrazana amizao? Voaro ve ny lalàna? Nefa izy ireo tandroka aro mivozona ary miaro ny vahoaka sy ny fananana. Voaro ve ny vahoaka amizao? Sa voaporotra, sa voasambotra, sa atsipy any amin'ny prison? Voaro ve ny fananany vahoaka amizao? Kidnapping partout, von'olona partout. Raha efa tsy mipetraka zany ny fitaovan-tanindrazana amin'ny tafika amin'ireo manamboninahitra dia traître reo zay. Traître reo zay. Rehefa tsy voaro ny lalàna, traître reo zay. Tsotra. Miaro aniza reo miaro lalàna ve? Sa miaro ny sitrapon' olombitsy sy gropin'olo zay nilazaiko teo reo. Rehefa manome baiko reo manatanteraka reo na de tsy mifanaraka amin'ny lalàna. Zay no lazaiko zay manao an'izay traître izy. Raha ohatra ka samy nametraka atsika nanaiky tsika hoe zao ny lalàna, raha misy baiko mifanohitra amin'ny lalàna anao tsy manao, meritreritra ihany zahay mpanao politika ty hoe sarotra be izy tia ny olona rehetrarehetra fa mahafantatra, mahalala, tsy mety ampanaovina zavatra tsy mety, aleo zalantsika manao zavatra mety, manao zavatra mahitsy. Fa ianareo zany manaraka an'io zavatra disoa de zay. Sasany koa moa te azo toerana de zay mba mahitsy affectena zay manao zavatra mety. Affectena de apetraka eo ireo izay teneniko zay hoe mivarotra tanindrazana. Satria miaramila io no andry ankinina n'ity firenena ty. Nefa tsy vitanareo zay mission-nareo zay. De ho teafinay ve nareo? Ampiaro ny lalàna. Aza manaiky ampanaovina zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona amin'ny tany sy ny fanjakana. Zay nge zavatra andrasanay aminareo betsaka ny zavatra tsy vitanareo hatreto anareo mbola tsy mahavita mampandry fahalemana amin'ny firenena tsika io. Tsy voafehinareo dahalo. Tsy resinareo dahalo. Azadino fa volam-bahoaka, vahoaka zay poretinareo san'andro no manakaramanareo. Ary zao fiainana zao tsy mahasoa atsika, ary tokony hiteninareo ho an'ny mpanao politika. Samy manana ny asany tsirairay, samy manana ny asany. Firaisan-kinanareo mamerina ny tany tandalàna, mamerina ny ara-dalàna, zany no andrasany vahoaka malagasy aminareo. Arovanareo olombitsy reo nefa mivarotra n'ity firenena ty. Iza moa no mahalala hoe inona fifanarana amin'ny nosy mitsio?
sy ireo zay zavatra tsy haitsika, ireo fivarotana tany misy volamena, misy arena ankibony tany maro zay avidy ambongadiny amitsika miresaka zao, vahiny lasa mahazo tany perimetra firy efa ifampizarandreo manerana Madagasikara zay tany misy arena rehetrarehetra reo fa lafo. Iza mivarotra an'io iza? Hitanareo ve zay sa tsy hitanareo? Ianareo zay manamboninahitra ambony tompony fanapaha-kevitra eto amin'ny firenena. Hitanareo sa tsy hitanareo zao zavatra resaka tao zay? Ahoana no sy mitsio am'izao? Mitabataba reo mpiray-tanindrazana amitsika reo, tsisy miaino. Inona ny fifanarahana? Voaja ve ny lalàna? Ao anatin'izay, zay efa tafiditra anatin'ny fivarotana tanindrazana zay. Raha manaiky an'izay ianao varotra tanindrazana ihany koa. Tsy miteny ianao zany varotra tanindrazana ihany koa. Na mpanao politika zay tafiditra anatin'izay. Ny olo-pirenena rehetra zay mahita zavatra nefa izy mangina. Ty tena loza. Ny antopisianareo iaro ny tanindrazana sy ny lalàna. Voaronareo ve ny tanindrazana izy io? Azadinonareo nefa reo Ilze Parsa reo tsisy gn'antsika na raiky. Tsy atsika intsony ny Ilze Parsa am'izao bodoiny frantsay. Nisy réaction nataonareo ve? Nisy réaction ve nataon'ny tafika malagasy? Question apetraka zay aminareo. Zahay maharaka zavatra misy. Fantatra anay, mafantatra zahay. Filoham-pirenena tsika vazaha nareo tsy nahavita niaro constitution, nefa nareo miaro ny androm-panjakana. Tsy vitanareo nanaka anazy. Complice nareo dikan'izay. Iza ary mibodo anononositsika reo, Ilze Parsa reo, tsy ny frantsay. Nefa filoham-pirenena tsika frantsay. Ahoana fipetrakin'izay? Zay mahatonga anay hoe misy ny olona mivarotra tanindrazana ao. Rehefa manaiky ianao fa nosinao reo, fanananao reo, bodoin'olo nefa anao tsy mamaly, tsisy réaction, dikan'izay complice ianao. Ary fanekentsika rehetrarehetra an'io de fivarotatsika tanindrazana zany. Io tsy io anareo tafika ihany, fa ny mpanao politika koa tafiditra ao anatiny io. Inona tsy edivantsika ny onositsika io, fananatsika io. Mampatsiahy nareo tantaran'i Madagasikara. Reo ray aman-drenitsika reo anie niady, maty. Première guerre reo efa nisy vagina malagasy nandray anjara maro ary maty anady. Mba hahafahantsika taranaka teoriana miaina malalaka amin'ity nositsika ty. Tsy elanelany niditra deuxième guerre. Betsaka malagasy tsy voakarama, tsy karamaina, fa nohony hoe fanantenana, fanarahana zay mazava hoe raha fa vita ity ady lehibe faharoa ity dia avotsotra tsy zanatany intsony Madagasikara ary libre ny vahoaka malagasy amin'ny tany. Zay nahatonga andreo ray aman-drenitsika reo na reo nandany volandreo, nandany arenandreo, zanakindreo, vatatenandreo nandeha niady mba hanafaka ny tinosy ambany ziogan'ny mpanjanatany. Adinonareo regny. Madagasikara le divandreo, ireo nosy majinika reo mbola anatsika. Fa toriatsika tsy nazaotsika ny Mayotte, normalement Mayotte Madagasikara. Za moa tsiditra amin'ny Comore, fa normalement Mayotte gn'antsika. La Réunion gn'antsika. Maurice, Seychelles gn'antsika. Fa tsika natory. Regny tsy anomezatsiny andreo, fa au moins le Ilze Parsa zany tokony verina amitsika ty. Inona ny zavatra ataonareo am'izao? Fa io président vazaha io zany manao zay tia ataony, mandika lalàna, tsisy olo miteny, tsisy olo manao réaction. Avoronareo aty, andao aty mivorona ray koa firaisankinatsika, mandeha aty, firaisankinatsika. Tsy ratsy ny firaisankina, fa firaisankina amin'ny zavatra tsara. Inona ny mahasoa an'ity firenenantsika ty? Tereonareo ny mpanao politika hitondra ampahamarinana n'ity firenena ty. Zay no andrasantsika. Reo ray aman-drenitsika reo lasa maty fahatany. De tsika zanany zany taranaka teoriana zany manao an'io. Za matoky raha nitandreo nahafantatra reo fa io zavatra ataotsika hoe miady reo
tsy ho andevozin'ny vazaha. Nefa tsika zao mametraka vazaha présidentsika, za matoky tsisy olona andeha niady teo. Tsy adala reo, ino ma plaisir ady zany? Tsy plaisir zany. Ady zany na anao velona na anao maty, na anao mahazo takaitra. Efa nanao viverin'ny ainan'ny aindreo reo ho antsika. De zay mahatonga ana miteny zany eto amintsika vaoaka malagasy, sahia miteny mijoroa fa tsy miova firenena ty amin'ny alalan'ny vavaka ataonao an-trano ao, ranomasinao latsaka, anao malahelo, au moins anao rehefa tsy havita midina an-dalambe zany mitaky fepetra maro zany. Rehefa samy vonona atsika zavatra hafa zay, afaka mitarika zay, tsisy olana zany ho an'ny tanindrazana, fa tsy ho an'ny laza sy oeraoera. Ary zay tiako apetraka foana zay am'ireo mpanoana fitondrana, page zay manao fandikan-dalana maro, manambanimbany manao provocation. Raha faty hampandroso an'ity Madagasikara ty, tsisy olana zany. Fa tsisy olo andeha mony tena mihadalana eto. Tsy andry rajoely mihitsy ny problemon'ny firenena ty. Aleo azava ny resaka. Misy olona mieritreritra andry rajoely. Nga tsy teo Tsiranana, nga tsy teo Didier Ratsiraka, président jiaby reo. Ravalomanana, ery Rajonarymampianina, zao andry rajoely, tadiavintsika miala. Rafitra tsy voahaja, rafitra tsy mety amintsika. Ny ao anatin'ny constitution tsy ampiaritsika. Zany resaka état fédéral zany mbola tsy nofinofy. Na ny autonomie des provinces ary androavaitsika. Zao tsika miditra amin'ny io hitatsika zao. Ka na esorinao andry rajoely androany, rehefa rafitra io tsy miova rapitso. Aleo elamina. Na io décentralisation ampiaritsika rehetrarehetra, na misy olo io rafitra io. Fa raha mbola olombelona no apetrakitsika, na apetrakitsika présidentsité ny amaray, tsika raha maray koa mbola andeha hanenjika ny am'kobay koa. Apetraharo président Ravalomanana mbola hoenjehitsika koa io. Apetraharo ery Rajonarymampianina mbola hoenjehitsika io. Nizaniza ho avy eo, andimby eo, raha rafitra tsy misy vao maika, io système io mamono antsika eo. Ahoana moa vola amin'ity firenena ty avangongonao amin'ny fanjakana foibe eo. Nefa anao mahay olo aby eo piso, olo jiaby eo voalavo, nefa vola amin'ny firenena ty avangongonao amin'ny place raiky eo. Efa zay le fanambakana zay. Ary tsika tsy mety miarona, ary tsika tsy mety tonga saina hoe izy teny mamono antsika, izy teny tsy mety amintsika, izy ty tsy mahasoa ny firenentsika. Fa rehetrarehetra moa samy mahazo toerana eo, de mba mahazoazo kely eo, afaka mangalatra, afaka manao abia, zay tendreo atao de mangina. Ireny koa zany tantara hafa koa reny. Zay zany mahatonga miverina amin'ny hoe ny miaramila zany, ny tafika moa zany tokony mametraka an'izay. Reo no tena balizy lehibe. Tsy anaovan'ny mpanao politika fataly, indrindra ny mpitondra tsy manaonao foana. Mahatonga ny firenena rehetrarehetra io matanjaka dia ny rafitra mazava, ny politika mazava. Zany hoe filoham-pirenena tsy afaka manao zay teny ataony. Ny olona rehetrarehetra zay nanoana azy na inona mifanananao, inona participation anao, tsy afaka mibaribary anao manao zay tenao ataonao, fa manaraka an'le lamina zay misy eo. Ny tombotsoanareo mifanaraka amin'ny lamina zay misy eo. Tombotsoanareo miaraka amin'ny tombotsoan'ny firenena, fa izao anie tsisy zavatra miaraka. Ny tombotsoanareo azonareo fa ny firenena tsisy. Ahoana moa ny firenena hovanona amin'izany? Mila fanovana zay, mila fitezana zay. Tsisy fotoana kely andalovako aty, fivoriana maro no ataoko. Fa ao anatin'ny fivoriana, ny olona rehetrarehetra zany ampianarina ho tia tanindrazana, ampianarina hanaradalana, ary tena entitra reo amin'ny fanaran-dalana. Tsisy olona mitsoatsoaka hetra zany aty, samy mandoa hetra io. Ary tsisy olona makamaka vola zany amin'ny sisiny zany aty, satria voaroka amin'ny asanao anao. Fanjakana koa voara-maso amin'ny fitantana. Zany zavatra rehetrarehetra zany mbola nofinofy amintsika ao, raha tsy filoham-pirenena vonona hanao an'izay. Fa filoham-pirenena tsika amin'izao tsy vonona hanao an'izay.
aleo azava ny resaka ny olona reo le tena mampalahelo ane dia zao filoham-pirenenantsika talohany na filoham-pirenena efa mipetraka andafy. Za tsy naheno filoham-pirenenantsika nandika lalàna, filoham-pirenenantsika nangalatra, filoham-pirenenantsika nisolokolona, fa filoham-pirenenantsika nanara-dalàna tsara tany amin'ny France. Tsisy zavatra ratsiratsy nataony ta. Fa maninona amitsika ty zavatra ambony ambany ny firenena nefa tany anao modely. Fa maninona anao aty tsy mavita mitondra firenena anao mitovy nataonao nipetraka tamin'ny firenena zay nifindranao ihany rehefa aveo. Ireo ministra reo nanao formation tany andafy daholo reo, nianatra tany reo, sasany nipetraka tany. Tsy naheno andreo nangalatra na nigadra atsika fa jereo zavatra ataondreo. Io toe-tsaina io. Ratsy saina loatra atsika gasy. Tia mifanandevo, tia mifanambaka, mangalatra. Ny modely amitsika zany ny olona zay mangalatra, tafita, iny no atao hoe miketrika, iny no atao hoe tafita. Ka zay angambany lava loatra angambany resaka zay natao teo fa nazavaiko izy igny manana problème tsika eto. Raha tiana handroso ny firenena, ny filoham-pirenena manoritra lalana mazava zay tokony ho fantatra ny vahoaka malagasy. Misy ahafahana manombana ny ezaka vita. Tsy zany ny zavatra misy fa jadona no atao satria efa tsy mahazo ny fony malagasy, efa tsy maro toerana intsony, lasa manao foana amizay. Misabotra olona ty, mampigadra olona ry, betsaka loatra mitaraina, betsaka loatra zavatra hitatsika tsy mety. Noho ninona zay tsy fametrahana mankarahara, fitantanana, iarahana amin'ny vahoaka malagasy de io ny afarahany io. Manome lambosina ny vahoaka, mandohanao ny vahoaka, tsisy zavatra azonao atao. Raha tsy manao an'izay, mampiasa an'izay, hery zay no ataonao. Ary raha mbola tiantsika hiarina ty firenena ty, ajanono amizay ny fanimbanimbaniana samy malagasy. Ajanony ny fanavakavahana. Tsisy ambony, tsisy ambany, tsisy foko ambony zany, mitovy tsika rehetrarehetra. Lalàna no apetraro ambony dia ny rehetrarehetra samy manaraka an'izay lalàna zay. Ampiaro ny lalàna, arovy ny lalàna. Fa raha izay no misy amitsika eto tsy elatsika io mandroso. Fa ny fanavakavahana dia toe-tsaina ratsy, toe-tsaina ambany zay mbola ataotsika izy io. Tokony efa tsisy an'izany tsony hoe iria tanindrana, iria au plateau, zany ajanony mba mahaizatsika makatahaka, efa gisitra. Mampalahelo hoe samy manana cerveau. Zao ny olombelona rehetrarehetra tsika gisitra amizao. Inona no anatin'ny lohantsika ao? Pamba ve? Fasika ve? Sa misy loto? Samy betron-doha zao. Fa tsika memotra fara satria io fanavakavahana io anisany mamotika io. Fihavanana simba, ahiahy, tsy miady kobay ankelika, zany zavatra tsy tokony nisy amin'ny firenena. Na misy fahasamihafahana ara-poko na ara-pivavahana na fiaviana eo lalàna foana ambony manaraka rehetrarehetra. Zay izy ianareo mpitandro filaminana, ianareo tafika, ianareo no garanty firenena ty amin'ny fahavalo anatiny, fahavalo avy any ivelany. Dinionareo nahazo drone na ve nareo? Drone zany malaza amin'io Turquie, Iran-tany, mba ny firenseigné foana zao drone de reconnaissance na fakana information zany 2 millions à 6 millions d'euros. Ray fotsiny nefa mahavitatsika Madagasikara ray fotsiny 2 millions à 6 millions d'euros zany drone de reconnaissance ahafahantsika manenjika andreo alatromby rehetrarehetra eo. Nampanantenana an'izany eny nareo, misy drone aveo sa le fakana sary regny no misy eo. Fa ny mijery ny activité ataon'ny dahalo tsisy an'izany nareo. Helicoptera nefa Madagasikara nge
vol d'oiseau 400 km, 1000 mahery eo Tuiliara de Gaulle, Tamatave Mentrano 400 km. Tiako lazaina dia zao tsy ampy adiny ray adiny roa zany ny ala trombe rehetrarehetra eo vitatsika manara-maso azy. Dikan'izay tsy tokony hisy malagasy maty na very fananana raha ohatra ka manana an'izay. 6 millions d'euros tsy ampahafiry ny flyover zay eritreretintsika atao, tsy ampahafiry ny eo projet ndoza zay mandany volany malagasy zay otrosaitsika 151 millions d'euros. Tsy vitatsika ve mangala 2 millions d'euros, 2 millions de dollars azafady, 6 millions de dollars azotsika ny drone. Hafa drone de combat tsika tsy mila an'izay, raha manana an'izay tsika loza koa io, hamonomono olo fahatany eo farany. Fa zay drone de reconnaissance zay normalement mba hananatsika ifezatsika ny fandriampahalemana amitsika ao na ny mpanao kidnapping. Vitatsika magnara-maso an'izany, zany mbola zavatra tokony ho takinareo. Mba misy fivoarana reo nositsika reo, inona ny mba effort ataonareo hamerenana an'ireo arenatsika roa, misy petrole, misy volamena, misy volafotsy, misy gazy, petrole. Bodoin'olo ny arenatsika nareo ato hisambotra ny olona zay mitaky ny zony. Dia nareo tokony hanampy hiaro azy rehefa midina izy andalambe, nareo no mamalavala azy. Nahazo alalana sa tsy nahazo alalana? Rehefa tsy nahazo alalana dispersena, mandeha mody. Zany no randrasan'olo aminareo, miaro nareo, fa tsy zay tonga eo tifirinareo ohatra ny tany Tamatave. Dia anjaran'ny lalatina zany mamafa an'izay rehefa avy eo io nge tifidanitra ka na voafe. Adinonareo zay. Zay anjaranareo zany no mitaky an'izay. Zahay atorina ato, zahay manampy, raha ilaina zahay midina antsehatra koa. Mianatra ady zany tsy anarana anatin'ny tao raiky zany, 2 semaines, 1 mois ny olona rehetrarehetra mahavita mitazona basy rehefa andeha hiady. Zany amin'ny firenena miady reo, zany fitiavan-tanindrazana zay. Fa tsika tsisy an'izany, ka tsy an'olombitsy io firenena io. Apetrakintsika filoham-pirenena amin'ny fotoana voafetra, hiservirantsika, hiasa ho antsika malagasy. Rehefa tsy hitatsika zay anjaratsika, mitaky an'izay anjaratsika, mampaneno lakilosy. Fa tsy hoe tsika rehetrarehetra ty zany samby janona jiaby dia iza moa zany ny teny raha tsy zay solombavam-boaka nareo, fa manao zahay. Fa rehefa nareo koa tsy hanao tsika mifampijery eto. Satria azo tokana tsy mba hala, akanga maro tsy vakina amboa, mifoaza ampionareo zahay, ampionareo. Fa tsy misy resaka gadra zany tsy ampahafiry zany ray aman-drenitsika reo maty ho an'ity tandrazana ty, tsika matahotra gadra. Jereo nareo toetsaitsika, raha maty aho matesa ravana, etaetan'olo tsy nanamboay ahy, aleo maty rapitso zay maty androany. Toetsaitsika ratsy loatra. Prison ve olo arivo tafiditra ao, prison ny Majunga. Raha miampy olo 100 fotsiny andro raiky miditra feno, rapitso koa 100 feno, atao karakory. Io ny Antananarivo, olo arivo fotsiny eo fa feno na tsy efaina ny tany mora. Ohatran'izay koa mbala tavoangy sisa. Rehefa samby mitaky tsika zavatra tsara tsika, tsisy tokony ampatahotra zany. Zany faty zany ho tonga foana. Anareo mieritreritra moa zao fijaliana mahazo antsika zao, tsy ho faty ianao, maty mosary ianao, maty ny anoanana anao, maty naretina anao, tsisy fanampiana azonao, maty foana ne. Izy rehefa mitsabo mandeha andafy, fa anao maty eto. Zay tokony hatonga antsika ho tonga saina hoe aleo fa tsy mety tia, fa tsy mandroso tsika, aleo hiverina marimaritra iresana, hanatsara nyty firenenantsika ty, firenen'olona rehetrarehetra fa lasa fa tafaboaka, fa tsika ihany tavela. Zay izy rehefa tanindrazana namana, misaintsaina tsika fa ty firenenantsika io tsy ho an'izay manana nationalité hafa, za tsy manome tsiny azy, ary za tsy manome tsiny amin'ny président, fa tsika no tsy milamina. Jereonareo Senegal, rehefa tsy nafeno fepetra tsy afaka ny latsaka. Jereonareo Côte d'Ivoire amizao, élection mbola mois d'octobre ary, ny olona zay te hilatsaka izy manana nationalité française izy,
manary ny nationalité izy hilatsaka président de la république ny Côte d'Ivoire. Ngantsika fa haitsika tsara tsy ekeny lalantsika vazaha mitondra atsika na ny olona manana nationalité ny mpitsara tsisy nanome ministre nanome de ny olona rehetrarehetra samy nanidy vavany de zay. De aniza izy mahazo tompony amizao izy. Zay. Rehefa vita ny fitondrany eo izy na onkatsika izy na tsy lany amin'ny élection izy mipetraka any amin'ny tany razana zay tiany. Izy rapitso fa tsika eto asa be manarina firenena fa nefa ho izy tsika malagasy zay tsy misy mafia tsy letra ny zoto. Piavana tsika rehetrarehetra io, ray tsika rehetrarehetra io aoka aseho tsika ny fitambaratsika. Sotra nareo somary lavalava izy fa zay zavatra misy saia fa tsy hoe ny gadra professeur de tsika mijano ny gadra Fernacelo tsika mijano ro Limercia sincèrement fa gadra politique aby regny fa tokony avotsotra. Mifoaza tsika rehefa samby mifoa tsika io zay nambarako anareo zay mailo ihany mpanao politika miasa tsara izy. Fa rehefa tsika io matory de verina fa mety reo zavatra rehetrarehetra ataondreo zay hitatsika fa mamafady zay izy fa misaotra tsika nanaraka mikasitrahy koa ho anareo rehetrarehetra ary aza matoritory foaza mifanampia mifampiresaha mila mifampitaiza ao anaty zay fitiavan-tanindrazana zay. Isan'izao zavatra ataotsika zao, isany izay fandresanareo anjara mavitrika amin'ny commentaire zany efa fitiavan-tanindrazana ny aty hafa amin'ny toerana zay misy aty ny olona rehetrarehetra zany misy fifampiresahana foana na adindray isan'andro amin'ireo tanorandreo formendreo. Zaho nanatrika tanora maromaro ny fifampiresahako ny fanakalotra ekefa amindreo fa tena mitaiza ny tanorandreo reo amin'ny fitiavan-tanindrazana. Amizao fitondrana misy amindreo eto zao satria miaina ao anatiny fandrosoanareo. Ny aty tsisy olona mandehandeha zany, olona miasa jiaby. De arovandreo io fitondrandreo de ampianarina ny tanora, ampianarina zavaina programme tena hafa mihitsy ngantsika hanabado hanambaka zay fotsiny. Io vary 60 taona ozarenareo Majunga manana 1 kilo isan-trano. Inona zany? De io atao hoe iena ny vidim-bary nefa raha io andro ray fotsiny lany. Tapitra 60 kilo nareo. De médiatisena le izy hoe izara vary nefa ray grande ville foana mahazo. Ary raha mahazo andro ray fotsiny lany. Zay moa le izy fa mila fanarenana firenenantsika marary. Tsavotra izy amizao, maty izy amizao isika ihany no afaka manangana anio. De fa miteny anareo malagasy ihany no afaka matoa tsy manampy tsy miditra firenena maventy misy dikany. Zay mahatonga hoe ny olona saropiaro amin'ny fireneny mametraka pray-tanindrazana aminy eo, mametraka malagasy mitovy aminy eo. Io tsisy hoe zaho nge d'origine malagasy anao fa rehefa narianao ny zo-pirenenanao fa tsy gasy anao. Raha miaraka mandeha any France tsika zaho misy formalité maro tadiavindreo amiko fa anao mahazo tonga de miditra. Zay mahasamby hafa azy vazahanao zany dikan'izay fa zaho gasy. De tsika aza manaiky an'izay tanindrazana zany tsy masina io. Mahamasina azy io fa maro olo maty tao, maro olo marina, maro reo martiora. Masina io satria maty reo noho ny fitiavanao ny tanindrazana io. Tsika gadra tahoratsika. Gadra anao tsy maintsy hiboaka. Zay izy. Saia. Rehefa ho tonga ny fotoanany io tsy maintsy ho feno foana. Fa matoa mikoropaka fanjakana dikan'izay fa fantany fa efa hafa ny fandehany rivotra. Tsy voatazona intsony io satria ny vahoaka rehetrarehetra fa mangataka fialandreo. Ny fitiavana fa tsy mipetraka. Ianareo ne mahay zany. Vahoaka mandresy izy eo. Fotoana nondrasantsika. Fa mila fasahina zay, mila fijoroana zay. Fa tsy vitany fanometsiny, ajanono fanometsiny, miverena mitambara. Zay fa misaotra tsika, zay nagnaraka hatramin'ny farany anjeresadresaka zay nataontsika zay. Manaraka tsika manao metimety. Misaotra tompo.